Ampitiavana tokolasy sy tompoko vavy no hitondrana ny raba ato anatin'ity fandarana manokana ity. Araka ny efa nampahafantarina antsika nanomboka omaly dia ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy eto amin'ny boriboritany fahadimy. Revatoa Naivo Raolidinina no nasaintsika ato amin'ity fandarana manokana ity miarabanao tompoko ary misaotranao hatrany manaiky ny fanasany ny TV+ Madagasikara. Ny voalohany teny dia misaotrana eto amin'ny TV+ manasa hatrany ary maneho foana ny vaovao anay fampitakafatra azy entinay araka mahazatra namana Abrahamangasavy dia ny tonga tsy miarahaba namany Tesitra, miarabaitsy ny mamaly namany Finitra ka dia ampifalifaliana ankavoravona hatrany nanapanatsika rehetra tsovaako tonon-ketsa na soritako tako ny folo farabaina tratry dia andro alarobia tsy ovavisaina na tsy ovavity samy salama mandritry ny taona avokatra foana na fokina nona. Araka ny hitantsika izany dia pikabary ny vahintsika androany tsy misy tsy mahalala angambany izany hoe Naivo Raolidinina izany fa raha ampatsahivitsika kely vetivety dia solombavambahoaka Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy ary filombonahitra ny fikambanana mpanao asa soa fanantenana Fafsainka filohan'ny departemanta TGV amin'ny boriboritany fahadimy nanomboka tamin'ny taona 2024 efa filohan'ny voamera fananantany sy ny fitantanana ny fananantany nanomboka tamin'ny tetezamita nandritra ny nasolombavambahoaka azy faranto ihany koa ireny fantarantsika anazy amin'ny resaka ady tany satria ho resantsika izay rehefa avy eo andriamatoa solombavambahoaka ary faraparanto ihany koa dia filoha lefitry ny antenimieram-pirenena misana ny faritany na Antananarivo misy betsaka amin'ny fivoriana tsy nahaty eo ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary ianao no anisan'ny nitarika an'izany fivoriana izany ny solotena ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary raha ny fitadidiako ihany koa dia ianao no anisan'ny nitarika ny fivoriana tamin'ny fanolorana ny politique générale de l'État teny amin'ny antenimieram-pirenena fa hoarahantsika vetivety aloha famotinana izany hoe iza moa izany Naivo Raolidinina izany. Ilay Naivo Raolidinina fantatry ny maro amin'ny hoe Naivo kely tsy manaiky lembenana. Manambady Andramatoa Andriniana Fanantenana filohan'ny fikambanana mpanao asa soa fanantenana Fafsainky. Mananjanaka kampana mianadahy arena sy valisoa. Namaro aza ny solombavambahoaka afa ihany izany Naivo Raolidinina solombavambahoaka ny boriboritany fahadimy. Sady pikabary izy no malagasy mpanandratra ny maha malagasy poeta manambady faharoa fa zany tsy manambady faharoa fa raha ihany dia ampalalako anareo fa ny kabary sy ny tononkalo mivady faharoa. Mpanoratra mpikambana ao amin'ny akademia pirenena malagasy nanomboka ny taona 2020. Sady solombavambahoaka voafidy fanoteniny tao amin'ny boriboritany fahadimy izy no filohan'ny departementany TGV ao ihany koa. Sady mahay miaro vahoaka sy manasoa ny sahirana ihany koa i Naivo Raolidinina araka ny filamatra miaro sy manasoa vahoaka amin'ny alalan'ny fanantenana Fafsainky. Aleo izay variana ny variana fa ny antsika mitovy foana ny asa soa atao. Sady tsy mena miteny mitondra ny feom-bahoaka no samy miady hevitra sy mifandahatra ao amin'ny antenimieram-pirenena. Filomba mangataka izay tao mivonera mba aleotsika
hiditra ny fandaninana tsy fandaninana ty de raha malala mantsy fa raha moka tokapoedoly tsika rehetrarehetra dia nefa rany tia dia misy vehivavim-panolana koa ampidirinao anatin'io lalàna io ka zay dia mba mangataka lia samy efa hitanay io a tomivomera teo a dia andarany tsiraray hoe akatohan'le lalàna miady fahalalàna vizy sa tsy akatoha dia alao vahoaka ny tsara azy hoe tsika rena dolo hoe zay lalàna tonga eto amin'ny resaka politika mankatsitraka tompo le fomba fiasa ramatofoloa rako amitsika sombaramboaka itsy ndrandray masaka baty sy varina izy tsara fantatry miheja tokoa fao mbovidy zay fa tonga tsara ny toloky ary volaza lalàna dia mpanara mahasomeasa mpanatanteraka isika nipitran'izay rehefa miteny le mpanatanteraka ka tsy nahatateraka mety efa mahoaka dia taratsika maro anisa nomivody ary manao moso dia zao tsika pasiala relay zany izany rehetra izany dia fihezina amin'ny hoe sady teknisianina izy ny somba avamahoaka matahotra an'Andriamanitra mahafantatra sy mahafetsara ny asan'ny parlementaire profon'izany ireo tobon-dalàna nataony sy mbola ataony raha tsy teny afa-tsy ny boky rovitra ny taona 20 efa 5 taona lazy izay kanefa indrisy lalàna efa lany mbola tsy miatra foana mandraka kehitriny izay koa angamba ny nahasarika Andriamatokely Valisoa Raolidinina zanaka vavitokany Naivo Raolidinina nisafidy ny loha hevitra fanaraha-maso ataon'ny parlementaire amin'ireo mpanatanteraka tamin'ny fikaroana natao ka ho antsika izay tsy mahafantatra mampatsiahy antsika solombavamahoaka rehetra izy eno iange Raolidinina Valisoa Nantsoina. Ny mémoire na fikarohana toy izao dia tsy natao ahazoana diplôma na mari-pahaizana fotsiny fa natao fanampiana sy fampahafantarana vahoaka ny asan'ny parlement ary manampy ireo parlementaire tsy teknisianina fa manana andraikitra goavana mihitsy ny parlementaire ankoatra ny mahampanao lalàna azy dia ny fanaramaso ny asan'ny mpanatanteraka izany parlementaire moa izany tsy iza fa ny solombavambahoaka sy ny sénateur ka izay mihitsy ny safidiky ny ity mémoire ity ny loha hevitra hoe le contrôle de l'exécutif par le parlement fanaramaso ataon'ny parlementaire ho an'ny mpanatanteraka dia tsy ino izany fa ny programa akapobean'ny mpanjakana na ny PGE programme général de l'état satria raha tsy manatanteraka ny mpanatanteraka dia mety ho voasary ary mety ho tonga amin'ny fandrafana gouvernementa mihitsy izany toy ny motion de censure ka ity fikarohana ity izany manampy betsaka parlementaire ny solombavambahoaka sy ny sénateur manoro ihany koa ny vahoaka ny asan'ny ireo olona fidiny vatana sy eo ihany koa ireo sénateur izay fidiny fidy vaventy tsy misy mihitsy mantsy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fanarahamaso ary andraikitra goavana an'ireo parlementaire izany fanarahamaso izany izany eo ihany fa anisan'ny tena mampiavaka an'izany Naivo Raolidinina sy nahafantarany maro azy mandraka kehitriny dia no izy tsy nanaiky lembenana amin'ny fiarovana amin'ny tsindry azolena mahazo ny vahoaka ka nahazo ny solonanarina mihitsy hoe le justicier indrindra amin'ny resaka aditany maro ny aditany hita etsy eroa fa horasintsika ohatra malokana eto ny raharahany tsena voasary izay aditany miverimberina anjakan'ny tsirariny tanympanjakana tsy azo amidy kanefa lasa fananany tokana tampoka ankehitriny zay ny tsarany tia dia tokony tonga saina ihany fa itsika avy mahita hoe izany tsy malala zany tsena boasary zany ary izy mbola tsenetsena teto ka aminay tsy ara-dalàna izany amilazan'izay olona laza fa tokony itya dia ampifantarina fa ty tsy maintsy averina amin'ny fanjakana indray satria tsy ara-dalàna izany averikony tsy expropriation natao teto ny expropriation mantsy dia tamin'ny vita titre nakatazitra amin'olona no alain'ny fanjakana dia ndamizena le olona fa efa tamin'ny fanjakana dia anazy tadioka asehotsika fa vehivavy mandray andraikitra isika raikitra izao ara no ataontsika amin'ny alalan'ny fanantenana favisanky izay tariako
Ifampisara traikefa isika amin'ny alalan'ny fikambanam-behivavy samy hafa manerana fokotany raikitra ifanampy ihany koa an'ireo vehivavy tena sahirana sy marefo ifanoro ihany koa amin'ny lalana tsara tokony ho aleha hatrany ary ifanasoa isika samy vehivavy ho pofoditsika fanana fanantenana mamirapiratra ny boriboritany fahadimy ifanohana hatrany isika samy vehivavy ho fampandrosoana ny fokotany 7 eto amin'ny boriboritany fahadimy asehontsika ihany koa fa mendrika amin'ny toe-tsaina ara-panahy isika tsy alina ny hafa tsy atsara velatsia tsy anaratsy namana tsy amingana ny sasany fa aneo ny tena fitiavana ka iray fohatrany isika dia boriboritany fahadimy avela ho any ny lonolony eo amin'ny samy isika ifanolotanany isika ka andao ary asehontsika sy ho porofotsika fa vehivavy mendrika isika izay no famidinana fohy momba andraolidinina ka tony-trafikena omena mahery ihany zany ambava homana ampomeritreritra ataovy toy ny voankazo anala re ny mangidy aloavy ny mamy kosa antelomy misaotra tokolay mankasitraka tokovavy Andriamato Sombavambahoaka nay vora olodinina efa vahiniko matetika tato anatiny ity fandarana ity ianao nanomboka tany amin'ny tetezamita sy nandalo an'ireo fitondrana maro samihafa ireo anisan'ny nafatarana anao tamin'izany ary nambarako teto matetika mihitsy fa anisan'izany Sombavambahoaka matetika miady aman'olona izany nay vora olodinina izany anisan'ny nafatarana ihany koa resaka ady tany ary betsaka ny mihitsy no miantso ny tenako hoe mba ameo ny laharany izany Sombavambahoaka nay vora olodinina izany fa misy ny fitarenana maro mahakasika an'izany aty arina nefa atao anatin'ny fitondranareo ary anisan'ny mpitondronareo amin'izao fotoana izao maro anisinareo amin'izao fotoana izao nisy ny ady tany resakantsika ohatra teo amin'ny posara ireny teo amin'ny fanoherana nareo tamin'izany fotoana izany vitanao nefa ny nametraka sy namerina ny tany io amin'ny aty amin'ny mpivarotra ankehitriny eo amin'ny fitondranareo miverina amin'ny anaran'olon-tsotra indray ny etsy amin'ny posara nisy ihany koa ireny ny resaka ady tany atao hoe nisy fifamaliana amin'ny alalan'ny gazety teo amin'ny naivra olodinina sy ny tsy tena hoe ny fiangonana luteriana fa nisy ihany ny mpitarika atao anatiny tamin'izany fotoana izany na ratsika ihany koa Andriamato Sombavambahoaka no mahakasika ny ady tany anankiray izay ny saringotra ny mpitondra fivavahana katolika iray mopera anankiray nefa ny eo akaiky eo ny mopera Pedro anisan'ny mitsinjo an'ireo tsoina hoe 400 ao anatin'izany fotoana izany ireo rehetra ireo Andriamato Sombavambahoaka no atao hoe amtinana n'izay rehetrarehetra izay voalaza toy izay fa ny tena fanontaniako amin'izao satria hiditra ao anatin'ny fivoriana ara-potoana isika eo anivon'ny antenimieram-pirenena tsy dia tazatazana tany fanio-kevitra ny Andriamato naivra olodinina na ny resaka ny Ilse Pars isika ohatra nandalo teto ny filoha frantsay Emmanuel Macron mety anahoana izay fivoriana ara-potoana izay ny fifandraisana eo aminareo Sombavambahoaka sy ny fahefana mpanatanteraka ny avy anivon'ny gouvernemanta. Misaotra namana Brama ary mahay mihitsy ianao tsy haiko fa mba mpanetretena ny tenenako hoe mba anisany mpanao gazety nianatra zany Abramangasafy zany ary ny ataoko ny ampafolony ny ampazatony dia nandray anjara tamin'izany ny tenako tamin'ny fotoanandrony tena voafitanao tao anaty minitra vitsivitsy ny tena zavatra miseho zavatra roa no amaliko azy tsy hoe matezefe ako dia manao an'izao voalohany indrindra aloha za fantatra fa za radioelista koa Floandra Radioelina no toanako ny fihinan'ny Floandra Radioelina no tanterahako amin'ny fahaizako sy ny fahefako sy ny vahoaka manalina manetsiny ao ambadikako fa fantatrao fa za indray tsy mitsitsy an'izaniza fa ny anahy fiteniko hoe mikitikitika amin'ny vahoakako dia mikitika ny anak'Andriamasoko ary tsananako risery avy dia raisiko le posara marina mihitsy ny teninao
marina mihitsy teninao a fa netomboan'ny posara de io a tamin'ny mpanjakana de tsy anenjehako maty sanatry vavana telolela fa nisy tale général domaine taloha efanody mandry mpitsara vekitra mpitsara efanody mandry tena mety zareo izy io de niady isika nanao reny enquête parlementaire flota am'izany eratsona mampianina ministre naksonga fidimanana tafaferina tsomatsara tamin'ny vahoaka izy io de misy tateorina voaingana atao anaty fitondranay zao fitondranay a mikimaky tao amin'ny fitsarana atao resaka fitsarantsika aveo a de lasa misoratra am'le olona teo aloha ny posara de tsy hoe tanin'olo tsotra ny expropriena de menatsena fa tamin'ny mpanjakana tsena aseoko amin'ny vahoaka hoe izao zavatra efa ao zao ary aseoko anareo fa filohana ratsoelona mihitsy nidina teny tamin'ny fotoan'androny na amin'ny 1906 de hoy aminao hoe izay a mbola olana aloha amin'ity a fananatany sy fifandraisana amin'ny mpanatanteraky ty faharo marina ihany koa no ny voalazanao a fa iza fa maro eo ministre tale généraly directeur atranona chef de service tsy mamelany zany hoe solombavam-baoaka izany mary mety manafotoana solombavam-baoaka maro ary misy ary ministra sasany a tena mieritreritra mihitsy na manara-paramangatsavy sy mimpiano a mieritreritra fa akaiky loatra ny filoham-pirenena sy ny prime ministre satria miona ny filoham-pirenena sy ny prime ministre isaky ny atalata isaky ny alarobia de veritreretany fa misy ministra de mibaiko député mihitsy nga tamin'ireny seho ireny ohatra tsy ny sisa ka izay zavatra zay a za député amin'ny fanovana député amin'ny fanovana ary ny tolona rehetrarehetra de hita mbola misy tsy ny filoham-pirenena de tena miada mafy am'izany hoe mpangalatany sy ady tany fa ny mampiavaka amin'ny filoham-pirenena de miady am'tindry asolena sao ny ataoko anareo reo olona miteny akaiky loatra ny filoham-pirenena reo a zay misy am'reo ny olona tsy fantatry fa fata amin'ny filoham-pirenena sy prime ministre viany tsika niara-ny ady teto tamin'ny taona 4 hatramin'ny 7 tsy teny nipetsaka ako fa nisy dossier nampalelo amin'ny présidoire zao mihitsy nataony jereo io raoltina jereo député jereo volona fa mampalahelo reo mpanao gazety mihitsy le olona mivoaka tarisy de nandeny asa de selena ny trano de natao sisisa fandraisantsika teto ny prescription inquisitive no nanavotana azy akehitriny indray zao a aveko aminareo no manana zoana tany mansoria nato ary misy no tsara dalàna ary zay ngambana ianao moa ny teny hoe tomasika be zany interviewnao zany député tamin'ny avoaka satria avoa io avy izay tena mahay eo ministère amin'ny fitsarana sy eo ministère amin'ny fananatany alefasoany amin'ny atemera-pirenena anao débat ary andinika ny rehetrarehetra ny lalàna malagasy ma tsy na manapaka-maratsafy satria mahivavahako anao mba hazo tany mba hazo ny rehetrarehetra de mamesihatra ho an'ny mpanatsary ho an'ny mpanamainty milaly molory satsika lanindany zay rehefa feo fa ny zavatra miseho a za tsy manenjika karana fa misy karana tsara misy karana ratsy za tsy manenjika gasy fa misy gasy tsara misy gasy ratsy fa raha hiteny ianao amin'ny teny amin'ny FLM tamin'ireny raha nisy nanozonahako tsy lany député tsony a de sasatsasany tao fa raha nisy nanome mahaboninahitra voalohany mampakasitrahana zavaty de ny FLM satria ny teniko tany amin'ny FLM voalohany any hoe andao ty tany ty zarainy tampanjakana de tia anaovantsika PP de tia anaovantsika CEG de tia anaovana fiangonana de tsy nanaiky eky zareo fa hatrany amin'ny plan toko hatrany amin'ny ministre FLM fa am'izao fotoana zao vita ny PP manara-penitra tsara indrindra eto Antananarivo CEG vita ny agnetreo de fampirezaka le pasteur vaovao de hoe mety aminareo ve tio mbola misy tany sao de anao de fa hisasaka amin'ny fiangonana tsetsatsetsatiaritra miseho ria momaka kely sao de hisy teny ndray hoe raha olo tenina miady amin'ny katolika tsisy katolika samy katolika ro miady reo ny lalàna ary io no anavozako ny lalàna de milaza ameko ny malagasy rehetra
mbola lalàna velona ordonnance 74/021 tio 20/74 faratany mihoatry ny 10 hektara titré borné amin'olona ka tsy ajarinao ty azo averina amin'ny fanjakana tsy najarinao tao anatin'ny 5 taona lalàna velona io tompoko ary tsy mbola nisy eran'izao tontolo zao lalàna kapetona aminao ty raha izay inona zavatra sotena misy tany ngezabe tanao ary raha misy idolonako sady tsy mpivadibadika hoe androany akatolika terapitra tsy mamonjy zao ka olona tena kakifizana ivady ohatra ny pasteur anay mihoatra ny pasteur anay dia pasteur Petro ary fatan'izany tsoko aminareo fa fananana tany tsy teny zay mivady zay kanaovanay orinasa ty tany pera Petro manodidina dia niteneny pera Petro tamin'izany hoe anaovako asa soa tena mita tsy izay no niteny prix sy evitananao ny mopera fehetoany amin'ny hektara vola vidiananareo tiako teneninao dia nahita angeny ny vahoaka amanjatony dia nahita tany lava volo dia nanajary teo nanajary tena sasana vita trano sasany namboly taty aoriana tany amin'ny 7 zay nataoko hoe misy mamandrika ve ty fitondrany ty vo mipetraka ny filohandra Ratsuela dia misy didim-pitsarana natao tany tsy hoe isorongeo ary anapiarina le lalàna io tsisy fanjairana trano dinganiko le izy tarana tao amiko lareo tena fay aho afa sao dia ataony Abrahama rasafindray aho hoe mpiady aman'olona miady amin'ny katolika indray sisisa nefa tena fiangonan-drasabeako tany no katolika inona ny zavatra misehotra anao nisy didim-pitsarana avy tena tserandry mopera mialatsina mba tsy tena na mopera rehetra satria moniny eo natamiko Wagner ny tranon'olona mapolony manjato dia nisy mpampianatra marafo tomanoto amiko tao mpampiay IPP-ananina tao tamin'izany tena natserany tranoko député sisisa tsy hitako fa aloha fa fampiresahana le Analysary tonga farany teo izy anao ndanao amin'ny fonany amin'ny mopera ndana makany fa nahavideo le izy satria natsoko monsieur le ministre sady tsy asomeko ny teniketo dia monsieur le ministre hoe ny monseigneur izy ny antsoa hoe misy olona mipetraka ny taninay ny tany mopera fa ny 7 hektara tsy misy soratra mopera tsy voajariny ary tsy misy 1 hektara koa mpiatrahan'le olona ireo dia ozy izy hoe za mpangalatany anareo député mba teneno ny zanakareo vahoaka zanatsika vahoaka fa mpangalatany ireo monseigneur mihitsy ny antsoa inona ny anaovana angeo sady tsy mety vity tsy mety miala dia niteny hoe teo amin'ireny io dia gadraina tany olona 7 ary ny zavatra nampalahelo dia 590 ny olona teo dia mifidividin'ny mopera Wagner tany dia teny an'le olona hoe andana ny fonany amin'ny mopera fa zatsy dia nanokofesy tany le olona hoe eny amin'ny mopera raha dio tsy efa zagatrainy zay tonga tany tsy haiko ny lalàna ianao ve katolika tsy fantatro hoe azo atao ve zany hoe mikofesy aminao le olona nieko taminao dia menao amin'ny avocat dia midoboka le olona mampalelo ane zany zavatra zany tsy niditra ako sao nitoko sao dia lazain'olona miady amin'ny ary fa amin'ny tiana koa dia tsotra le izy hoe raha no tanterahany io lalàna io ary amin'ny teny dia za tompoko nakany amin'le mopera tsy nino hoe ny fitondram-panjakana mopera ho manao trano mora manao pilodinina mora manao karatany ny filohandra Ratsuela na katolika ianao katolika izy mame karatra maintso ivony koa fa ho teneniko olona reo nanareo mifidy nanareo miala fazakatrain'le olona reo za moa miry amin'ny matitoko fa efatra mbiry tsaikotsaiko aby zay za koa mopera hoa ny mémoire ko kabary sy toko tena tsy nanaiky izy teo mipetrahan'ny olona ngetrarehetra aveko raha nampiarina le lalàna dia zao mopera pera Petro ngeo kaikeo manao trano amina mba tsy teniko manetsiny aman'alina dia enao mopera ato mandravatrano ato manao trano dia ngiako izay ny vokatry tsy fampiarana lalàna ary ny olona eto amintsika na manambako angamaza sy vahoaka malagasy ny olona eto amintsika ny lalàna efa lany raha tsy resaka amin'ny bokovotra ako nampalaza antsika amin'ny rahalahy nanao débat amin'ireny latsanay fananontany ianao efa lany tamin'ny 2020 efa vita décret d'application tsy ampiarina géométrique tsy ampiarina
tsisy ampiarina ny lalàna mamaolana indray ato de hoe nisy mpitsara telo efatra dimy ny teny aho za tsy nanao le lalàna momba mitsara reny hoe atao fitopolo taona sy ny sisa saotra n'Andriamanitra fa tsy naroso le izy tapitra mandasy sisa fa alo so ihany satria mampalelo raha hoe mpitsara efa mba manana expérience 17 taona 15 taona nefa manao tsiny fa tsisy nampiarina ane le lalàna tokony ampiarina ary mamoaka noty indray hoe aiza nisy an'izany eran-tany hoe didy fivoaka amin'ny herinandro afaka ray volana olona manjato amanalina de hoe mamoaka noty fotsiny ministra hoe apetody ôly aloha ny didy mpitsarana rehetra ajanony to izy tsabaka loatra any amin'ny fahefan'ny mpanao lalàna ary izay no natonga na hoe anao tolo-dalàna indray hiaro ny mpanatsara hiaro ny mpanamainto milala anatsara ny lalàna rehetrarehetra zao natoko anao lalàny teny sisisa ka mirongatra izy io ny filoham-pirenena de manana saina miady amin'ny mpangalatany fa samy hafa tompoko ny mpangalatany sy ny mpanatsara tany ka raha okatray natao amin'ny mpangalatany efa misy lalàna ampianalina ny atao mpangalatany nge mpanosoka tsy mbola nitakaranana ray ary fantatrao fa mpangalatany ka nikiatra tsy mbola nahita ako 10 taona na filohan'ny vomera amampolo taona ny sako taony domaine atao hoe hatramin'ny cadre ambany indrindra hatramin'ny cadre ambony indrindra lalaovako zay nge le mampalahelo hoe rehefa karana sinoa tsy manana fakalana ho na karana na sinoa ary tsy tao fitondrana marina ny teninao ny azy vemary kapoka latapatra de miady hevitra miena fa ny amintsika zao indray ary misy ministra sasany tena manao azy hoe tena super ministre raha atao amin'ny farango sosony de zay ny mbola misy manao io za no teny aminao fa raha sitrapon'Andriamanitra tanteraka io teny filoha Madagasikara tsy maintsy mandroso ary ny fitenin'olona foana hoe tsy nareo député nge nanendry anay ny filoham-pirenena ane nanendry anay matoa zay petrany ao ny filoham-pirenena malala anay ohatr'izao ny filoham-pirenena ane tsy anjely ho fotony ho teneniko anao aloha tsy ataoko ohatr'izao fa le zao le zao iza moa no nanendry any filoha Rajaonary Mampianina tsy ny filoham-pirenena iza moa no nanendry any ty mpanohitra mandreraka be ty Rinara Kotomanga tao amin'ny président tsy filoham-pirenena iza moa no nanendry italiana kabinetra nanala baraka atsika tany an-dafy zay nabrozena zay vao nisy italiana kabinetra zay va nitona famambrana kabinena ministra famambrana kabinena premier ministra efa nitatana tao anatin'ny ady mafia za miteny anao fa tao amin'ny antemera-pirenena voavokako eto fa raha tsy tao ahako da amin'ny mpanohitra mitapedina tao re mpanohitra mitapedina ne ny tao fa zay sy préfet nandaminazy fa tsy matika moa miteny an'izany fa navita mission tao fa tsy hoe anjely filoham-pirenena ka hoe zay tendreny rehetrarehetra raha fitinina zany na manapaka manazafy de mbola tsy hoe afapana nangatsitsika ny fionanao fa ny ao amin'ny madepute anay zay ka ny filohan'ny Rajoelina no toananay afeko eto mazava zay ny premier ministre manatanteraka ny fihinan'ny filoham-pirenena toananay fa zay ministre na chef de service na talety général tsy hoe mandray député fotsiny fa tsy manaja député tsy manaraka ny etetam-baoaka ny député malala de tonga vitenenana hoe zafady ainao ahako ary hitanareo ny tao nandritrin'izay ary nisy fotoana re ahako tsy tononoko ny anarana ministra fa raha ny edivako aminao edivako an'ny vahoaka no atsa candidat irmara aho tamin'izany anao indépendant ako fa tsy maintsy joro ahako Wato Sombavambahoaka Naivo Raholdina tadidiko tsara niadinao tamina ministra ny fitsarana maromaro izay makasika hatrany anty resaka adjutant ka na ministra izay notendreny ny filoha Rajoelina ary nanaovanao conférence de presse nitondranao fanakianana mafy ny fanampanatanteraka conférence de presse ako makasika amin'izay ministra rehetra tsy mahavita azy ny tiako hiaviana amin'izay manko hanolotra tolo-dalàna indray makasika an'le mpanajary tany ny eo ary tsy ampiarina Andriamatoa Naivo Raholdina mbola hanolotra tolo-dalàna ihany ianao ny tena tiako anontaniana amin'izay
ny maitsomaitso ny hitako nisongadina tato ato Andriamatoa Navrahodina ny asa sosialy nataonareo tsy de hita ndray loatra miloko volomboasary miloko orange ianao androany aloha zao ianao hitako amin'izay loko orange izay Andriamatoa Solavombahoaka manaona ny fifandraisanao amin'ny mpitondra manaona ny fifandraisanao amin'ny Filorajoelina amin'izay fanohanana anazy zay zao tiako zao nanomboka afeko kely ny maitsomaitso ny lokonay mivady ny vadiko de maitsomaitso hatrany ekibondreniny fiteniko matetika isako efa firesako aminareo matetika ambarako aminao matetika dia Jesosy mamonjy tsany ekibondreniko afeko eto misy antony amin'ny teny an'izay raha ny soratra zay mivady efa tao mampolo taona ko zanakaiky zao fa raiky am'roapolo taona soratra de maitsomaitso azain'olona mariasy maitsomaitso fa tamin'ny mariasy nefa fotsifotsy ny lalako ny filohandra Rajoelina dia loko maitso niditra tao amin'ny fofonana eny mifanofana mivoatra Rajoelina sisisy fa no tonga ny taona 2024 rehefa ny fanindrana tamiko ny TGV zay nitariany le namana tsy tononoko eto narany teo aloha olona akaiky ny gouverneur Nanalamanga secrétaire national tamin'izany izy mbola TFA dia nivoaroaka TGV de niditra ny tantana ny TGV teny ary ngobogobony TGV nyako rehefa manao politika zay mivady hitanao de orange ako orange hatrany amin'ny tsitononona rehetrany fa rehefa manao sosialy koa zay satria zay natimo manatamo de ampinay toly de maitsomaitso fa ny maitso fanantenana volomboasary mifanofana fa am'ireo olona le mpitaterakena sy raha masapomanga ireo izay tia piady amin'ny filohandra Rajoelina fa raha mbola andra Rajoelina ny andra Rajoelina raha olontina raha olontina manana fifandraisana manokana izay ary manana tantara ny raha antolona tsy ala mihitsy za mety hiala amin'ny premier ministre ohatra raha isoro ny filohandra Rajoelina izy na ela na oaingana iza mety miala amin'ny eraso marimaka raha ohatra ka isorong izy fa ny fialana amin'ny filohandra Rajoelina hatreto mbola tsy azo eritreretina koa olana ve nefa olona tendreny no kianinao Masombahoaka novanao dia tsona mpanao gazety de zao nataoko ka olona nitendre filohandra Rajoelina no naongako ka atao nanongana tsy izany fa Rajonary mampianina fanongana mpanjakana miatsany no nataonay 73 député fa tsy niongana le izy fa nisy teteza mitakely azonao zao ny ataoko anao amin'ny anaran'olona roa ako Andriamatoa Rajonary mampianina tsy nalalanyzany hatramin'izay nenako fa nalalako an'izany de filohandra Rajoelina ary zao ny ataoko anao fa noho filohandra Rajoelina nanoanako azy fa ny filoha Rajonary mampianina zany hevitra ny tsitovizana efa tsy manana problème amiko raha nisy ministra nanatsahako ary natonga nanaiky tsy salasala fanao ny filohandra Rajoelina de filoha Rajonary mampianina fa za manao fampitahana hoe iza ny tianao filoha Rajonary mampianina sa hiandra Rajoelina fa raha nytany ianao iza ny tianao hiandra Rajoelina sa mivadiko de mivadiko tiako moandra Rajoelina de tsoko hoe zao fa mivadiko sanao filoham-pirenena am'izay mandra-pahafatiny am'izay fotoana menazy fa zay tohanako de tohanany raha izay tsy nalalan'izany premier ministre tsy Christian zany hatram'izay niainako mbola nianatra mihitsy ary amin'ny sabatalela fa 13 mikabary hoe tadidy be satria vita nieritreretana eo premier ministre tamin'izany de Tinoka Roberto na i Brunel na Christine Rasanamaso reo telo reo nieritreretanay tao amin'ny trésime hoe tsika nina mifatiny teto tsika nitratra mipomba teto fa aloha reo za moa zany amin'ny orange za sy zay sy Tinoka Roberto no niaraka tao amin'ny 73 député zany ona kokotany aminy ny premier poste zany teknika zany tsisy lainy anarana ny andafy zany ilaina risary zany andriana premier nangany any tantany États-Unis na intana eny rehetrarehetra eo fa zao rehefa tonga atao zay ny nalalako tonga atao amin'ny arena
tonga atao hoe ity no ataontsika prime ministre fa tsisy ray sekondra koky nanekeko fa zao izy za ireky no anisany ngesaka voalohany tamin'ny prime ministre tamin'izao tandremo mamatiky fa raha fotsy be leo akondro zay tsy tia zavatra lavalava tandremo leo zay fotsiny angatahako aminao monsieur le premier ministre fa izany no mijaly tonga n'olona bomba ny tranoko tsy ninanninina vevola oaoaoa tsisisa zay fotsiny ezakay fa zao rehefa napetraky filohan'ny Rajoelina izy tena tsaiko fa zany tsy nisakana tsy kerako azy efa hitako fa misy tsy mety au niveau gouvernement izy asa am'izany raha taditanao nisy motion de censure atao tena nosoniako izy arery nijoro hoe tena nanao an'iny ako soniako satria zao tsy ny prime ministre ny tsy tiako tsy nitendreny filohan'ny Rajoelina ny tsy tiako fa nisy ministra vitsivitsy maromaro tsy mavita azy tao ary nafaly tsy tsapa filoha zany matoa filoha manova ministra zao nataoko anao nahoana filoha-pirenena tsy nanova prime ministre nanomboka hatramin'izay satria mavita azy mavita ny eritreretiny mavita amin'ny fiainany fa nahoana ministera amin'ny fitsarana indimy ny soloana misy tsy mavita ary mila renina ka tsy nitika namana ianao manambady ianao ve de lasa fa mbola tsy niatany vatanao hatramin'ny fatinao izany teny aminao fa nisan'ireo mpanao politika manome ohatra ao nivon'ny tokantrano manome ohatra ao nivon'ny fiarahamonina satria ahoana ny tenenako an'olo evidio ako dia nanaperatra ianao nefa zary tsy mananaperatra resy ary ny telo zay tsy président ngesaka za président tsy intere nanoanako anao fa tena resy lahatra aminao satria hitako deparanao hitako foto-kevitrao hitako fivoaranao teo tamin'izay tany anefitra ireny ka io zany betsaka ny olona tiam-piadiako tsoko aminao zany ary tsy tononoko eto ny anarany fa ty le fitenenina hoe ozy président io ngena voalantorako tomava ozy président ary nampalahelo tamin'ireny zany ekitseritra mihitsy bokosy any nanontaniako vato nanao maintsomaintso de nisy tompona andraikitra atao DGV izay fotsiny itsony ako antoko reto fe marary ka nanao maintso nanao mena zay vanao tanao ina za manao na filohan'ny Rajoelina freedom zao manao mena misy DGV tsy manoana ny tsy mba miaro amin'ny président mihitsy nefa freedom miaro azy de sorony akanjo lala tena rakotatra zany miala tsingana vavy de izay fotsiny etsony nandefa message teo inona ny tena toravana ny tiakanjo maintsomaintso ty i président nampanontany anio mieritreritra olo io fa zay tsy président tsy fampiresaka fantaniko farany Andriamato Naivo Raolidina tsy fanotaniko matetika izy ty fa matiako fatarina hoe tao anatin'izay nanaovanao politika izay roapolo taona nanaovana asa sosialy hiditra amina 20 taona nanaovana politika taona zany nanao sosialy tanora taona roa inona mba zavatra tena nahafaly anao indrindra tao anatin'izay inona ny mety hoe nahasorena na hoe nampalahelo anao indrindra tao anatin'izay nanaovana politika izay sy ny diananao teo amin'ny sehatry ny fiainam-pirenena sakosako eny ao amin'ny fiainana misy foana mafany misy matezitra fa fiteniko aloha angamba safidiko hoe tamin'ny taona 2010 nanao casting hoe izy natao candidat mbola tsisy ny mapara fa UDC zay de no zaraina hoe nivaky le izy de anao anarana voalohany de misy miaraka amin'ny Rajoelina de misy miaraka amin'ny Ravalomanana reo amozay zany tena olona roa ny faninana iny ny anisan'ny nafaly indrindra fa zay tao anatin'ny pro-politika ako tamin'izany satria zany fitsingeny olona manetry tenao trahy fe pro-politika mapara de mitondra département tana TGV ataoko hoe district aray fa na fampantrony fotony de nijerena amin'ny boriboritany voalohany de izy anao atao de ngianko fa vao tonga atao amin'ny boriboritany fadimy de avy de nitehaka ny bory tamy nanaitra ny foko tsisy ny eritreritra ry de avy de miala tsiny avy nanany any ahy maranty fa nenana amin'izay taxa sy anina mbola tsisy resa mbola PDP n'olona teo ananina tao avy de nanany any miala tsiny namako Virapin ny Virapin groupe tsy misy ao
tsy maintsy mandraizy fa tia ny tena nafaly a za tsy TGV za tena maitsomaitso de tonga avy any tompon'andraikitra ny TGV anankiroa tam'izany a nde matoera Somarimaka sy Saopy zao moa izy efa lasa Freedom de mitondra dossier ety tompoko nanananay tsy nijeren'ny président akory to nisy adevitra to zao a hatramin'izay raha olodinina niaro a za miaro andra olodinina avy de teraka be to tamin'ny anahy tao nisy teraka be nijeren'ny 6e to amin'ny 3e zany tapaka satria iza no atao sisisa iny nisan'ny nafaly indrindra hoe ay tsapany président de toy izako kely hoe izange tamin'ny asa tereny isy nanilika azonao antaniny président iny olo azo esahany ohatr'izao iny zay mpinamana hoe iza nametraka efa tsy tao anaty lista fa président ay pikabary moa fiatsony pikabary fafisainka atao de aka izy nge nisy tina le dinosaure miala tsy zay moa filazandreo président Ratsirahona na Alaira Makiso na Lany Riana reny tao ao amin'ny Sénat mihitsy fa faharoa tena sahirana be namana i Abrahama tamin'ny mandat faharoa iny rotsaka satria le mitondra fanjakana sarotra fa le manohitra fanjakana amboka zany nanohitra voalohany Rajaonarimampianina de be ny hitanao fa voalany 2024 ny Flora Juel voalany a de andeha ny député na sahirana be satria vao fitaly le 2e liste ko ako tamin'ireny fampisafiana sisa tsy nataony ahako iza anao tao iaraka amitsisy nety vato nanaiky ivadiko za ho tsy politika valoto anako ndre satria ho resitsika hoa zay fa nytena ho resitsika satria tena matanjaka be mipanohitra tsy raha za koa de tiale olona fa avy de mipotra fitanareo ve ty fitanareo ty zay nge naresy anay teo e inona moa ny fotoko fatsoko zanga nanapaka délestage ny ministre Jirama fa nanaiky vadiko tena hoe anampy andreo zanoanandreo satria hitako daoly le hitan'olona rehetrarehetra eto fa nampalelo indrindra maromaro tsy resaka seza zay fa zatra manetry tena za olona Jesosy mamonjy mandoaliky zay misy kitro mihitsy ary atao mitongotro ato fa zao misy salama tao fianakaviako tsy afieniny zany hitapoko hitapirenena efa nisy salama tao Abrahama ny mpiasa mpanjakana de manana zo feno sy tanteraka prise en charge manana zo feno tsy tare fa zay naleako rehetrarehetra tsisy ngaraha ary nisy fampidina goavana zay mbola ho atetiko ary efa iona amin'ny filoham-pirenena sy prime ministre ako ady be tao amin'ny arena tamin'izay fotoan'izay hoe ahoana ny nataon'izao niany iny le koany fa ny ministry ny vola de avy any amin'ny Atsimondrano iny de tsy sisy hita hoe mamisy angeny rehefa misy solana de manatona direct satria tsoko aminao fa fotoana fony tantanako ny antemera za tena etitra ary tia mipiasa rehetra tao tamin'ny androko nisy an'izany hoe prime 1 million d'ariary hatrany amin'ny planton ka hatrany amin'ny directeur PDP tsy tanisany asa nataoko fa navita mission de petraka ho any amin'ny fady aman-janako so any amin'ny vahoakako fa zao ny tena napalahelo ahy mba sendra nandalo amin'iny antanina reny iny tady amin'ny ministre ny finance foana hoe tsotra be io raha matoa io tena nanampy nanao hevitro nanao zao io efa nisy intervention nataoko tamin'ireny le hoe olona akaiky ahako manampahaizana ny sorona de raha tsy tany aminy tsy nitafaverina manisy ohatro tena ndalo a namana Abrahama nde ho any amin'ny antanina reny de hitako teo ny tomobile ministre des finances hitako teo teneniko ny soferako sy ny mpiambina hoe ajanony eto ahako de tsisy mba ajanony aho de dana mitady pahakinany fa efa otokom-bolana tady amin'ny ministre io fa ikarakarako ny prise en charge zako sy sisa fa mila makany ampita kely ny fianakaviana ohatrohatr'izao de niakatra ohatr'izao de nahita député tao moto miaingo be za mo hitanao fa zao mba miaingo be rehefa miona amin'ny Abrahama sy tele fa débraillé ako zao ve lalaiko ko anaty tomobile ko fa misy kravaty izy apetapetana
dia hitako teto le avy taizy lisan'izany mitondra gateau dahôly avy ny araba-minisitra président commission rehetra aonga izy ay sotranao Jesosy zay mofo teny fa tena mitady azy maika fa manana problème anina be ohatr'izao dia noho nitsoro ohatr'izao dia mbola mandray tanana ohatr'izao tsy kiloviko amin'ny lalatsara tsoro ohatr'izao mandray tanana eo voaka koa ny dikapy manaona madame dikapy aonga minitra esaka amin'ny anaray minitra fotsiny aka andaonao aloha ty ohatsy zalahy misezita be mitondra gateau tsy haiko inona aby chocolat angamba tsy nalefa tao amin'ny protocole alohanao protocole ny andro tao namana programe zany mifoko midobodoboka ohatr'izao ary misaotrana mihita tonga le protocole tsy afaka andrainao ministra awa fa nanito de teneno zao député ngeny ao vetivety fotsiny noana 2 minitra fotsiny fa be rehefa ofitiny fa misy zavatra teny impropre sa ozy ngoatroano tantany efa nao visio conférence le pote be teo ozy netsika ny amboko lasa nidina voriko ozy tafoko natsoko ny membre ny italien kapinetrako teneniko ny vatiko tsy mbola nisy olona nanao angaolontinina hatram'izay nena na indra matao Andratsoelilaka Andratsoelilaka fa tena zaika fanaovana olona ny ministra ny olona ny député 2 minitra nangatahako taminy ho amin'ny baiboly hoe raha misy nanao ny tsara fa ratsy nataonao farany dia avy dia nitsotonoko ny anaran'le mpanolotsaina exaministe izy io tsy candidat tsolona raha edy zanga miteny anareo iady aminy tantaranareo zava-misy tao ako netiko tao amin'ny arena zany reo nareo député reo maninona reo nga tsy ministra fa maninona tsy raisiny satria ve tsy etaitam-bahoaka fa na personnel fianakaviako marary ady be ny tao mety efeninareo izay ny nampalelo andrindra nandritry ny amapolo taona ny ainako ary ny alahilitra amina fahakao rehetrarehetra fa zao ino ny ezahako ary nafaly aho hoe tsy tahitanareo tamin'ny hevitra politika tao fa niditra tany amin'ny sosialy tany an-tranon'olona trano azo mpitsindroka fako manao asa so ny mpitsindroka fako ane zany tenenina tompona andraikitra TGV hoe nampantamy président hoe inona ny teny olo tena toravana le maitsomaitso mbola ho avy matsy ny fotoana ionako amin'ny président fa zahako tsoko aminao fa haiko sisa tsy nanaraka bombo itely ny sisio zay abrahamangazavy sy vahoaka mba maranako amin'io fa zao tiako apetraka aminareo rehetrarehetra dia tsotra ony amaranako azy tsy misy fampandrosoana zany eto Madagasikara raha nao tsinotsinona vahoaka izany manao tsinotsinona aloha alan'andrina amin'ny sailam-bahoaka fa izany solon-tenam-bahoaka le mbola mbommony andrina dia ny solom-bavam-bahoaka ka afatra mekonge mpanatanteraka reo no tendren'ny Andratsoelina nareo ministra nareo DG sisa fa aza mampitovy tena ny Andratsoelina nareo ray zay fa roa manarakarak'izay raha olontinina zany tsy mpivadibadika ary zay na lalana ako fa zao amafisiko etoana fa ny Andratsoelina ny toanako ka zay apetraky Andratsoelina ka manao ny tena mety dia ho dia afako fa rehefa manao ny tsy mety na sanatry ny vavana tilolela tsisy ane zany ka mety animba ny fiavanako amin'ny Andratsoelina dia mitsongo ako fa tsy raha ny fifandraisy Andratsoelina nanomboka ny 2010 mandra-patapitry ny Madagasikara tsy maintsy mandroso tsy haiko na 2020 vo tena tanteraka ny tanjona na any amin'ny 530 dia akaiky Andratsoelina zay ngamba ny afatra petsako ary le lalàna zay tsy mahatanteraka lalàna reo na ministra iza ka anindritsindry mpitsara na nindritsitsitsire dia tsoro ako Tsika dia mato Nèvre Oldina nanakisina saina amin'ity fandarana ity. Isorana koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary veloma tompoko.